Senjibet Elma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manaraka ny izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary Lolotranao ny fampalalam-baovao. Tombotsoan'ny firenena frantsay no arovan'izay mizaka io zoam-pirenena io ary misy ny fianianana manoloana ireo tompona ndraiky mpanjakana. Fianianana iaro ny tombotsoan'ny firenena roa araka izany no nataon'ny filohan'ny pirenena Andry Rajoelina raha ny zava-misy ankehitriny. Miantso ireo kandida rehetra tamin'ny fifidianana ny taona 2022 hanamafy ny fitakiana ny fampitsarana ny filoha Rajoelina amin'ny asany. Eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona ny RMDM Manzoma ho avy izao. Tontosa tao anatin'ny filaminana ny fanadinana CEPE androany. Saika tsy nahitana olana avokoa ny foibe mpanadinana rehetra hatrany amin'ireo faritra maro ka hanomboka raha mpitso avy hatrany ny fitsarana ny fanadinana. Ny velona nanao antsoavo nitaky ny vola tsy nomen'ny fanjakana ireo orinasa malagasy mpanamboatra sy mpikojakoja lalana. Tsy rariny intsony ny zava-misy sy ny fampanantenana pôkaty natao azy ireo tao anatin'ny roa taona mahery raha ny fitarainana voaray. Ny fanesin'ny tifitra misily nataon'ny tafika Rosiana natao Ukraine omaly nandritra ny alina ary isan'ny nahitan'izany ny Tokayev sy Zaporizhia. Tsy mbola nisy ireo ainana fohy raha nitatitra navoaka ampitandron'ny filaminana ary maro tamin'ireo fitaovana ny voapotiky ny fiarovana nabakabaka. Ny antsiprian'izay. Talata 20 ny volana Jona taona 3 ankafaliana trano tombo kilasy tombo vavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity ala ity. Tonga soa ato anaty fotoana ny fampalalam-baovao ary manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany. Isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia tombotsoan'ny firenena frantsay no arovan'izay mizaka io zoam-pirenena io ary misy ny fianianana manoloana ireo tompona ndraiky mpanjakana ho an'izay mangataka izay fizakana ny zoam-pirenena frantsay izay. Fianianana iaro ny tombotsoana firenena miisa roa araka izany no nataon'ny filohan'ny pirenena amin'izao fotoana izao mipetraka ihany koa ny fanontaniana iza no ambony amin'izay fiadina ny tombotsoa izay Nela Ranefson. Fianianana iaro ny tombotsoan'ny firenena roa no nataon'ny Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny fangatahana ny fizakana zoam-pirenena frantsay sy ny fitondrany any Madagasikara amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Mandritra ny fotoana andraisan'ny antota taratasy fanomezana azy ny zoam-pirenena frantsay no anaovany izany fianianana izany ary misy ihany koa ny afatra omeny ny prefecture nanome azy izany. Eo amin'ny cérémonie de naturalisation io dia misy karazana afatrafatra apetraky ny préfet ary misy fianianana ataon'le olona nahazo an'le zoam-pirenena. Zay zany le izy. Ny afatrafatra ataon'ny préfet amin'izay fotoana izay dia miteny izy hoe afatra faranay ianao mba hitandro tahaka ny anaka Andriamaso ny tombotsoa amin'ny firenena frantsay satria no zao efa frantsay. Ary le olona zay mahazo le zoam-pirenena koa dia miteny koa hoe za dia minina fianianana mihitsy ny amin'ny hoe iza koa dia iaro tahaka ny anak'Andriamaso ny tombotsoa amin'ny firenena frantsay. Rehefa mahazo an'iny zay zany le izy. Zay ny anankiray zay lafin'ny frantsay zay. Fa ny lafin'ny malagasy indray fa ny zavatra fantatra fotsiny amin'izao fotoana izao dia hoe teo amin'ny fotoana izay nanaovany fianianana izy dia ninina koa tamin'ny lalam-panorenana malagasy fa iaro ny tombotsoa amin'ny Madagasikara rehetrarehetra. Dia fanontaniana no apetrako. Tena fanontaniana no apetrako hoe raha ohatra moa zany ka misy tsy fankazahoana disadisa ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara. Iaro an'izy izy. Zay zany le fanontaniana tiako apetraka. Iaro an'izy izy eo. Ary raha ohatra ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao dia hoe iresaka mahakasika ny îles éparses tsika.
andao hoe mba alefa izy mba izy nalefa lehibe any délégation iaro an'io iaro an'izy izy ao iaro ny tombontsoa frantsay izy ao sa iaro ny tombontsoa malagasy. mipetraka araka izany ny fanontaniana inona ny namoana ireo antota taratasy tsy ambaratelo manodidina ny zoam-pirenena zakay ny filoha ankehitriny ireo taoriny nisy afiona ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny filoha frantsay misy isy afifanarahana tsy isy avoaza ve tao asa nisy afivadian-kevitra tranga izay isy tokony nisy isaina ny olona tsirairay avy. Io ndray aloha tsy raha izaho manokana aloha dia ho za hoe le olona namoaka azy sy le source le olona namoaka azy ny tokony ho fantarina amin'izay fotoana izay metrametra-panontaniana inga antsika fa maninona ny voavy ny resaka tamin'ny président Macron izy andro vitsivitsy alohany dia mivoaka io zany nge fanontaniana zao petraka fanontaniana maliko ny fanontanianao io tsy midika mihitsy hoe aveto ny mety hitrangana io mety aveto koa ny trangana io fa tokony anadiady dao reo fa manina io no mivoaka raha ohatra nge ka jereny reny taratasy mivoaka reny zara taratasy confidentiel daholo angely izy taratasy confidentiel eo amin'ny fitondrana frantsay eo amin'ny fitondram-panjakana frantsay no mivoaka misy soniany prime ministre Manuel Valls manambara fa naturalisation le izy mivoaka journal hatramin'izay nga nisy namoaka ny journal officiel na frantsay zany fa maninona no mivoaka izy amin'io fotoana io zany fanontaniana tokony hoe maninona amin'io fotoana io izy no mivoaka alohan'ny fetim-pirenena malagasy dia samy manontany samy manadiady samy mandiny tena fa zava-doza raha be io fa tsy azo atao amaivamaivanina mihitsy io zavatra io ny zavatra tena takiana amin'izao fotoana izao ary anisan'ny ao anatin'ny fanambaran'ny MMM dia ny filoham-pirenena mihitsy manome fanazavana mahakasika an'io hoe azavao io inona ny tena dikan'io dia miandry hoe amin'ny fanazavana visa tsy amin'ny fanazavana. Maro ny teboka tokony isha horesahana manodidina ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana indrindra ny isha fiatraikany ny isha fizakany filoham-pirenena zoam-pirenena frantsay izay isha fanisakitsahana tanteraka ny andiny fa 2020 ny lalam-pandrenana. Tena immoral io zavatra mitranga io izay mahatonga ny malagasy miara-mangeto tsy mety io tsy tsara io ary amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hoe ikimpiara-maso n'izao tontolo izao amin'ny zavatra sy ny avina nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay manan-kery ve reny zao sa tsy manan-kery iteny ve zao ny any ivelany hoe mbola ekena ihany reny na dia izay arany nataony manan-kery ve zay sa tsy manan-kery ary na itsika eto Madagasikara raha mifanendrena ny prime ministre mifanendrena gouvernement sisa manan-kery ve ny siniany ara sa tsy manan-kery zao fanontaniana mipetraka izany ady hevitra tena tokony hapetraka izany fa andao ary hoe tsy jereny reny tsika fa tena pasoantsika reny andao any ahoana manaraka mbola anao an'izay adalana izay indray ve mbola metraka olo loatra izay ve ary tsy izy rery fa na iza candidat milatsaka eo tokony jerena ary tena manao fikaroana lalina sy fanadiadiana lalina ny tompona andraikitra tokony anao an'izany mba tsy hisiany zany zavatra izany tsony mba tsy ohatran'izao ho afa-baraka lava ohatran'izao le firenena isaky ny mihetsika. Famadihana tanindrazana no nataony nisy filoha Andry Rajoelina raha toa ka efa nitondra ny firenena izy nandritra ny nisy teteza mita ary isy ataoriny izay no nangataka ny zoam-pirenena frantsay ny tenany mitazona tsy ambaratelo maro ny firenena izy nandritra ny nisy nitondrany. Mandra-pisiny izay fanazavana avy amin'ny filoha izay alona tsy dia miantso ireo kandida rehetra tamin'ny fividianana nytona 2022 anamafy ny fitakiana ny fampitsarana ny filoha Rajoelina amin'ny asany. Eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenina ny zoma ho avy izao ny eo anivon'ny RMDM nandrody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara miantso ny mpanao politika rehetra ihany koa izy ireo hiara hidinika momba ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto amin'ny firenena ihany koa ny alarobia fa 20 ny volana jona ho avy izao ka eto Andriatsilavo. Teboka telo lehibe no nivohitra nandritra ny fanambarana izay nataon'ny RMDM na nirody be ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara androany. Voalohany indrindra amin'izany ny mikasika ilay fizakan'ny filoha Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Dia miangavy sy miantso ampanajana ireo candidat rehetra tamin'ny 2018 izay RMDM eo vory aingana amin'ny zoma zao amin'ny folo mba anao taratasy fitoriana miaraka eny amin'ny ACC izy ireo idisqualifiena
any Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina zay fatapoko fatapirenena zao avec preuve à l'appui fa olona pisoloky. Miangaha faharoa koa zay ny ACC andray fanapahan-kevitra aingana dia aingana mba hampitsarana miaraka amin'ny vava aingana izany olo-pirenena frantsay izany amin'ny asany amin'ny mahafiloha-pirenena malagasy azy. Miantso azy ireo zay mba handray fanapahan-kevitra aingana mba tsy sanatry ahatonga ny firenetsika ho tonga amin'ny état chaotique généralisé ka sanatry ny vavaladiny lela ho tonga amin'ny désobéissance civile. Miantso ny mpanao politika rehetra iara-idinika momba ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto amin'ny firenena ihany koa araka izany ny Alarobia 2020 avy izao ny RMDM teboka faharoa ny mikasika ny fahalalana maneho hevitra sy ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy malagasy no mitondra ny firenena ho izy ireo ka antony mahatonga ny faneriterena amin'ny fahafahana maneho hevitra sy ny fandratrana olona mitranga etsy sy aroa raha tsy ilaza afa-tsy ny tany Antsirabe farany teo. Fa ity raiky ty no tena mampalahelo satria zaza tsy ampy taona kely 12 taona ve de vitanareo nahatonga zao de pourfo ary mahagasy anareo. Raha izao ny zava-bita de pourfo fa gasy ianareo. Raha ohatra ka izao raha gasy marina ianareo ka gasy no mitondra atsika tsy hamono malagasy zany. Ny gasy mifampiaro, ny gasy mifamonjy, ny gasy mifandefitra. Fa matoa zao mitranga zao no profa tsy gasy no mitondra an'ity firenena ity fa vazaha. Koa noho izany amafisinay amin'ny rentanitra miantso anareo izay kandida rehetra tamin'ny 2024 iara ivory aingana hanao taratasy eny amin'ny ACC mba hampitsaharana avy hatrany ny mafilohan'ny repoblika an'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Teboka fahatelo ny mikasika ny rova izay nilazan'ny reto farany fa mitohy hatrany ny fanotana fady ataony mpitondra ka tsy ekena. Ary amin'izao fotoana zao mbola mitohy ihany ny otafady amin'ny fanitsakitsahana hoe mipetraka amin'ny seza fendrianana tahaka zany. Dia zany nefa zavatra tena misy fombafomba fanaon'ny tolo malagasy ny amin'izany raha tsy hoe ohatrany amin'ireny fianakaviany reny hoe rehefa tsy eo le patron dia iny ny ankizy vavy manao kiraro ny ramatoa manao ny akanjo ny ramatoa nefa rehefa avy eo fantatry le patron ihany fa fofokelika tsy maintsy misy fofokelika iny hoe nanaovanareo ny akanjo ka ny patron mbola iveriny eo. Zao mpitondra zao tsy nanao ny fanotana fady io tamin'izy tsy mpitondra fa rehefa mpitondra izy dia nanao an'io ary nitaranaka andrina rehefa veriny eto fendrianana amin'ny fividiana lampanorenana fa veriny eto monarchia dia anamboatra an'izany zavatra rehetra zany. Araka izany miantso ny ACC hampitsahatra ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina amin'ny asany ny RMDM. Miantso ireo kandida rehetra tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ivoriny izy mao avy izao ka hanamafy ho fitakiana io eny anivon'ny ACC. Miantso ny mpanao politika rehetra ihany koa iara-idinika momba ny fanapahan-kevitra tokony ho raisina eto amin'ny firenena ny Alarobia 20 Jona ho avy izao raha tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny ACC. Nanamafy hatrany ihany koa ny RMDM fa isan'ny antony tsy nahazoana ireo nosy sy manodidina tamin'ny fitakiana natao ny fisian'ny mpitondra mizaka ny zo-pirenena frantsay. Manao toy vakana hatramin'ny androany no faneho-kevitra samihafa mahakasika izay fizakany ny filohan'ny pirenena malagasy zo-pirenena frantsay izay. Vohitsakitsaka ny matanitandalana ny Madagasikara ho ifanirisoa herinaivo manoloana ny fivoahan'ny marina fa mizaka ny zo-pirenena frantsay teraka amin'ny filoha Andry Rajoelina. Mazava ny voalaza ny 2/7 ao anatin'ny Code de la nationalité malagasy raha nambara ary tsy tokony asiana ady hevitra intsony. Henri Florian. Tsy tokony hipetraka intsony ady hevitra fa vetrany dia tsy mizaka ny zo-pirenena malagasy intsony filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny lalàna mbola miatra amin'izao ifanirisoa herinaivo araka ny voalaza ny lalàna eo amin'ny 2/7 momba ny lalàna mifehy ny zo-pirenena malagasy. Io ny nambarany nandritra ny valan-dresaka natao tany Frantsa omaly. Code de nationalité malagasy na ny lalàna mifehy ny zo-pirenena malagasy dia milaza mazava fa rehefa fentony ianao ka mangataka zo-pirenena hafa vahiny dia very ny malagasy anao. Izay zavatra izay anefa dia nafeny ny Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny
fitsarana avy momba lalam-pandroenana tamin'ny 2024. Raha ohatra ka nampafantary ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany tamin'io fotoana io dia mazava ho azy tonga dia nolavina ny filatsahana vidiana. Nafeniny izany ary ankehitriny mbola nafeniny ary milaza hatrany izy fa noho ny ray aman-dreniny no nazahoany an'izany zom-pirenena zany. Mazava nefa ny taratasy izay mivoaka eraky ny tambazotra hitantsika eny fa naturalisation na fanomezana olona vahiny ny zom-pirenena anankiray natao hoe naturalisation no nazahoany an'izany zom-pirenena frantsay zany. Namafisy ny fafandikan-dalàna ny nahalany ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny taona 2024 no ity farany izay tsy tokony ho afaka nrotsaka ho vidiana. Ka noho izany ny fahalaniny Andry Rajoelina tamin'ny 2018 nefa izy tsy manana zom-pirenena malagasy, dikan'izay tsy mananjo ilatsaka dia fandikan-dalàna. Fandikan-dalàna satria voalohany indrindra ny olona izay tsy mizaka ny zom-pirenena malagasy kanefa mitondra ny firenena dia manana afaka mahita ny tsiambaratelo mpiarovam-pirenena. Zavatra tena mamaofady zany satria ny vahiny tsy tokony ahazo ny ataontsika hoe ny information mikasika an'izany tsiambaratelo ny fiarovam-pirenena izany. Efa nampafantatra ny zava-misy tamin'ireo manam-pahefana isam-baratongany raha ny fantatra ireo malagasy any amin'ny Frantsa amin'izao fotoana manoloana ity fandikan-dalàna ity raha ny fanazavany Fanirisoa Herinaivo hatrany. Fa tokony ho fitaratra ho an'ny malagasy manontolo ny filoha amin'ny pirenena ka tsy mitovy amin'ireo olom-pirenena tsotra manana zom-pirenena hafa. Hoy ny mpahalalana no sady mpandinika ara-politika iray nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Tsy afaka niaro ny firenena izay entiny ny filoham-pirenena malagasy raha toka tsy manan'izay zom-pirenena malagasy zay. Aingorakotony rina fitianokolona. Manahirana amin'ny maha-malagasy ny fananana filoham-pirenena manana zom-pirenena hafa. Olona hiaro sy fitaratra ny firenena iray ny filoha ka tsy tokony anana izany zom-pirenena hafa izany. Tsy mitovy amin'ireo olom-pirenena tsotra manana zom-pirenena hafa ny filoham-pirenena. Tokony hisy ny fepetra manokana ho azy na azo fototra aza ny fananana ny zom-pirenena hafa. Ahoana moa zany amin'ny atsipiriany zany le fepetra hoe raha omena zom-pirenena zao anao le naturalisation zany ny sasany tena misy hatramin'ny serment hoe tsy afaka manao an'izao, tsy afaka manao an'izao, tsy dira tsy teny zany hoe iza na iza fa dia ahoana zany ny fiarovanao ny fireneny ny zom-pirenenao sy ny firenenao par rapport amin'ilay fianianana ho an'le zom-pirenena hafa. Zany zany efa mametraka sahady izay zavatra mety teraka déclic ho an'ny vahoaka zay. Tena sarotiny zany amin'ny maha-malagasy. Ahoana moa zany ny anananao an'izay fierté zay raha ohatra ianao ka tsy ho sarotiny. Ny ahelo zany zao hoe fa maninona mpanao baolina tsy resahana fa maninona zao fa rehefa ny filoham-pirenena dia resahana. Dia ngamba kosa mba tsy hitovy. Ngamba kosa misy sasanangy samidino na dia samy olombelona raha. Isan'ny fepetra amin'ny fangatana naturalisation na fizakana zom-pirenena hafa ny fahaverezana avy hatrany ny zom-pirenena ivelan'ny nangatahana. Ilaina araka izany ny fanamafisana hatrany ny fampiarana ny fehezan-dalàna fahobe momba ny zom-pirenena raha ny fanazavana. En principe zany ny zom-pirenena dia azo avy amin'ny fahaterahana. Zany hoe zay miteraka anao no zoavinao. Ny ivelan'izay dia angatahana. Zany hoe ianao zany tsy mizaka an'ilay zom-pirenena dia mangataka ianao mba ohatrany hoe izaka an'ilay zom-pirenena. Dia le resahana amin'izao zany ilay zom-pirenena angatahana amina naturalisation zany dia miaraka amin'ny fepetra maro mahakasika an'izy ity. Raha nandalo kely tany ivelany ny tenanay dia nahenony zany atao hoe loi congolite zany. Zany hoe raha ho jerena hatrany amin'ny sosy zany hoe tena congolais ve le olona zay vao mahazo milatsaka satria misy feo mandeha hoe ny président d'exercice Rwanda. Be dia be ny interprétation azo atao fa ny zava-dehibe zany dia zay le hoe
fotoana ny angamban'izao anamafisana tsara nyty kôdy moa zany ny filazantsika azy fehezana lafao be momba ny zom-pirenena ty. Araka izany tokony isy ny fanadihadiana lalina mikasika ny zom-pirenena anana ny filom-pirenena malagasy izay miteraka resabe sy adi-hevitra maro amin'izao fotoana izao. Hoavalitsika vetivety ho an'ny androany makasika izay zom-pirenena frantsay zakainy filohan'ny pirenena malagasy zay. Fa tontosa tao anatiny filaminana ny fanadinana CEPE izay no tanterahana androany talata 20 ny volana Jona. Saika tsy nahitana olana avokoa ny foibe mpanadinana rehetra ary hanomboka raha mpitso avy hatrany ny fitsarana ny fanadinana. Raha nambaran'ireo tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Henri Florion. Naneno tamin'ny fitora sasany maraina tsy diso ny kirurika izay niantso ireo mpiady nahiditra ny tranom-panadinana raha toka tamin'ny valora marina ny nanomboka ny fanokafana ny lazaadina nanomboany ny fanadinana ho an'ny foibe mpanadinana rehetra na natanterana ny CEPE tamin'ity androany ity nirindra araka ny tokony ho izy ny fanadinam-panjakana CEPE manerana ny nosy no tanterahana androany raha nambarany ministry ny fanabeazam-pirenena tsy nisy olana ny fiatriana ny fanadinana raha ny teo anivo ny foibe mpanadinana CEG Antanibalinandrina. Ny zotra mpilaminana ny fanadinana izay natao teto amin'ny centre CEG Antanibalinandrina. Nisy ihany ireo ankizy tsy tonga, miisa 7 izy ireo tsy niatrika izany fanadinana izany. Raha poarina tamin'ny taona lasa dia tena vitsy ny isan'izany ankizy tsy tonga izany. Ho an'ny mpandrara indray tonga daholo ihany teto amin'ny centre CEG Antanibalinandrina niatrika ny asany. Tsisy olana ny lazaadina nalaina tany amin'ny commissariat de police afaka nanomboka ara-potoana izay satria any maraina dia efa nalaina izany. Tsy nisy ny olana teo amin'ny resaka sujet teto aminay. Olana kely mitranga matetika moa isaky ny fanadinana moa zany ny olana mitranga dia ny fanadinoana ny convocation na ny carte d'identité na mety hoe very mihitsy aza fa rehefa amarinina ny anaty lista jerevana ny dossier vao marina ny zaza anankiray afaka miatrika ny fanadinana ary tsisy ankizy zany teto aminay tsy niatrika fanadinana noho izany fanadinoana izany fa nampidirina avokoa ireo ankizy izay nanadino convocation na ny carte d'identité. Maro tamin'ireo ray aman-dreny no nanotrina ny zanany niatrika ny fanadinana tamin'ity androany ity izay efa nomanina efa ela raha ny fanazavana. Raha ny androany aloha izao tena efa nanomana mihitsy satria voasambana nala CP ilay zanako dia nanapakatsy ny asa mihitsy dia efa mikarakara ny sakafo sy ny fandehanana maraina fitsenana anazy rarivo. Efa nanomboka tamin'ny maraina zany dia efa nanomana an'izay hoe nala CP izy androany dia nanomboka tamin'ny maraina dia efa mikarakara sakafo tsy tara misy na fanaterana sakafo dia fitsenana anazy amin'ny hariva koa izay mbola mitsena anazy rarivo. Efa nakatra tamin'ny maraina vao maraina dia nandeha tatika niambina taty fa ny mama ny karakara sakafo dia afava sakafo dia naterina ndraiky tsy maintsy mba hoe omanina sady faravavy kely amin'ny zanany. Efa voa hanala CP mihitsy izy dia efa nomanina hoe tsy maintsy atao mba metimety na sakafo na ny izay zavatra goûter rehetrarehetra dia efa nomanina daholo. Raha ny fantatra manodidina 5,000 sy 1 alina sy 5 tapitrisa ny isan'ireo mpiadina ny soratra anarana manerana ny nosy niatrika ny CEPE izay fanadinana ara-panjakana voalohany amin'ity taona ity. Ny teto Antananarivo sy ny manodidina izay fa raha ny tany Fianaratsoa mpiadina miisa 213 alina miparitaka amina toeram-panadinana 410 no niatrika ny fanadinam-panjakana atao amin'ny farim-piadidi-pampianarana. Mahatsiatra ambony tamin'ity androany ity enitaona ny zandriny indrindra atao amin'ny Sisiko Ambalavao raha toka 7 taona ny zokony indrindra tao Fianaratsoa. Aingo rakotonirina kory Fianaratsoa. Azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotry ny fanadinam-panjakana voalohany raha teto amin'ny farim-piadidi-pampianarana mahatsiatra ambony manokana no resana. Vitsy raha mitata amin'ny taona lasa ireo mpiadina tsy tonga ary saika tonga ara-potoana avokoa moa ireo ankizy tamin'izany. Ny fanomanana ny fanadinam-panjakana voalohany CP eto amin'ny centre CEG Ambatovory dia ny zotra tsakany siandavany azo atao hoe afa-po zany tamin'ny fanomanana rehetra. Ohatr'izay koa ny fanombohany sy ny fizotrany tamin'ny tapany maraina izao dia ny zotra tsakany siandavany tsy misy tomika zany ny fanadinam-panjakana natao eto amin'ny centre CEG Ambatovory. Mpiadina 700 zany ny mpiadina tokony eto amin'ny centre dia nisy tsy tonga 12 dia tsy nisy tara zany ireo 420 tonga fa tonga tamin'ny ora
tokony natongavany daholo. Misy 9 zany ny isan'ny efitrano andraisana an'ireo mpianatra misy 700 ireo. Saika tazana teny hoeny ihany koa ireo ray aman-dreny izay miandry ny zanany. Eo koa moa ny falaviran'ny toerana. Ny zanako no manao CP mianatra tamin'ny école Botika Vola. Niala tany tamin'ny 5 maraina zao agnay. Dia efa miaraka misakafo atoandro fa tsy misy moa mpipisepisaina. Dia somary naterina mihitsy vao zao koa izay no tsy afaka mody zay fa tsy maintsy mandana zikiny hariva dia tondra sakafo manao CP izy. Somary lavidavitra ny zao amin'izao koa tsy dia milamina ny tany dia aloha terina mihitsy satria zazavavy koa nenay manao CP ao. Rehefa samana izy no naka CP tebiteboka. Tsy maintsy mitebiteby ahoana ty zanako ty, ahoana ty zanako ty, izay foana navelondena fa dia amin'Andriamanitra foana zany no ametrahana azy rehefa napetraka aminazy dia izy malala an'izay, izy koa malala zavatra tokony ataony. Fa tsapan'ireo ankizy ihany koa anefa fa tsy mora ny miatrika ny fanadinana izany. Problème ny tena sarotra atao, ny sisa izay moramora ihany. Malagasy ihany dia français dia géographie. Ny sarotra dia misy mora. Problème tantara dia malagasy. Mirary fahombiazana sady ho an'ireo zandry-zanaka izay niatrika ny fanadinam-panjakana voalohany iny ary manantena fa dia ho ampilaminana ihany koa no hiatrehana ireo fanadinana izay ho avy manaraka eo. Avy any Fianarantsoa hiverina ty vakina karatra vetivety sika fa ao anatin'izay fanadinam-panjakana izay hatrany. Lamina tamin'ny ankabeny fizotro ny fanadinam-panjakana atao amin'ny faritra vakina karatra tamin'ity androany ity. Tsikatra ankilany faniena 2,4 isanjato izay tany ankizy nanala fanadinan'izay tamin'ity taona 3,20 ity. Ontalepatry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena tany antoerana andry ny rina Randriamiarsoa Kolo Antsirabe. Mpiadina miisa 7,700 sy 7,400 no tonga nanatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ho anteto amin'ny farim-piadidim-pampianarana eto amin'ny faritry vakina karatra androany 20 ny volana Jona 2024. Izay notsinjaraina tamin'ireo foibe-mpanadinana miisa 4,700 manerana ireo distrika 7 mandrafitra ity faritra ity. Manodidina 20 ireo zaza manana fahasembanana tonga nanala fanadinana ary miisa 10 kosa ireo voafonja. Raha ny salan-taonan'ireo mpiadina dia 9 taona ny zandriny indrindra ary 9,30 taona kosa ny zokiny indrindra ho anteto amin'ny faritry vakina karatra. Tsikatra hono talepatry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena aty an-toerana fa niaina 2,4 isanjato ny tahan'ireo ankizy nanala fanadinana CEPE tamin'ity taona ity ho anteto amin'ny farim-piadidim-pampianarana eto vakina karatra. Raha ny tahan'ny nanala fanadinana CEPE indray no jerevana dia niaina 2,4 isanjato tamin'ity taona ity. Raha tamin'ny herintaona kosa izy dia niaina 7,20 isanjato. Ny antony tamin'iny moa mbola anisan'ilay hoe Covid sy resaka mpianatra ndredobla sy ny sisa. Zao izy azo lazaina hoe manomboka miverina amin'ny laoniny zany ny isan'ny mpianatra. Na izany na tsy zany tsy mandahy isika fa mbola maro ireo mpianatra tsy tafiditra an-tsekoly. Ialana amin'ny fandehanan'ireo ankizy lavitra hanala fanadinana dia nampitomboana ny isan'ireo sous-centre ho anteto amin'ny distrika Antsirabe voalohany izay nisokafana tamin'ity taona ity ho hiatrany ny talepatry ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena aty an-toerana. Ny ankabeazany zany dia nampanakakaizana le izy. Ny antony ohatra hoe le taty amin'ny villa ny somary ny soloana le tany amin'ny périphérique zany mba manakaikikaiky kokoa an'ilay mpianatra zany. Ohatra amin'izany nisy sous-centre vaovao natsangana na eto Antsirabe villa ary no resantsika dia Saint-Jean Andrakiba zao ohatra lavitra le izy eny Talata na Andrakiba dia mbola hoentina taterina amin'ny fiara sy ny anana makaty le mpianatra no sokafina manokana mihitsy zay sokafina tamin'ny herintaona zao ny Androvakely izay hitantsika efa somary lavitra ao anatiny. Na dia eo zany fahasahiranana misy dia tsy maintsy atao voaloha laharana ny fianarana ankizy. Hoy ireo ray aman-dreny sendranay izay nanaty bary ireo zanany tamin'ny ity androany ity. Enjakenjana aloha le fanenjehana lery satria amin'ny fahasahiranana dia tsy maintsy homanina ny mpianatra. Fitadiavam-bola aloha mafimafy mitondra sakafo dia atiano misakafo. Milamina lohatra eo na ny tamin'ny maraina ary milamina tsara ny fidirana. Zao indray ny fidirana mivoaka dia milamina tsara. Iny ane mba hirariana soa mba ho afaka aby aloha ny mpianatra amin'ity. Araka izany dia azo lazaina fa nilamina amin'ny ankapobeny fizotro fanadinam-panjakana CEPE ho anteto amin'ny faritry vakina karatra ary hovinanina alohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena no ivoahan'ny valim-panadinana.
fa miramirany endrika ny ankamaroany ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana CEPE tamin'ity androany ity raha ny Tany Tomasina betsaka araka izany ireo manana toko ho afa-panadinana amin'ity fanadinam-panjakana voalohany izay natrehany kolonga malagasy ity. Akolo Tomasina. Samy nilaza ny nahamora sy ny nasarotra ny laza adiny izay natrehana androany ireo mpianatra niatrika ny fanadinam-panjakana voalohany sy ny fifaninanana idirana ao amin'ny kilasy fahenina na izany azy betsaka ireo mpiadina no velom-panantenana amin'ny mety ho voka-panadinana. Ny problème tena sarotra fa ny opération tena mora tako. Efa ndraika nefa mitovitovy fa tontonona ke fogna anaovany ananjy. Iya, manana fanantenana ho afaka foana. Problème tena sarotra be tamin'ity. Opération mora de TFM. Mora ihany. Fa le problème zegny valim-panantenana zegny misy somary vadibadika kely dia misy partie kely zegny le tsy nety. Fa le moramora zegny opération de quoi SVT de tantara sy FFMOM. Fa ndraiky zany matonga ty fa ho afaka. Mora ihany fa le sary amin'ny SVT fogna le hitako sarotra. Problème tegna sarotra. Te karaha le mbola tsy natao le zegny izy fa problème mora. Mety. Engane. Matoky. Za monsieur. Tsara sy mora izy tako. Sarotra TFM tantara sarotra. Andefa misy sarotra dia misy mora. Ya mety. Ya. Ho an'ireo ray aman-dreny mampitaitaina fatratra ny manotrona ireo zanaka hiatrika ny fanadinam-panjakana toy itony na dia efa tsara fiomanana azy. Amin'ny renim-pianakaviana moa dia tsy maintsy misy foana le fitaintainana ohatrany hoe ny tena mihitsy no manatrika le fanadinana satria zareo tena mbola kely fa nazanona zany efa tena niomana tsara ihany mba hoe ho totoza soma tsara le androandroany izany. Da tsy noty izay fa izay koa moa mipetraka lavitra dia tonga dia efa nanomana hoe aty zany izay no misakafo androany. Tsy nanao sakafo manokana mihitsy fa efa le sakafo mahazatra anazy andavanandro ihany mba tsy ho vaovao amin'ny kibony dia sakafo mahazatra ihany no natao ka azy lelan'omby zao sakafonay teo aloha lelan'omby ny sakafonay teo ka efa zany hoe tsy sakafo vaovao aminazy zany le izy fa efa fohaniny foana dia amin'izay mba nafa ny chocolat moa iny efa hohanina foana ray volana roa volana taloha dia efa namena chocolat fa tsy hoe androany vao mihinana chocolat manatitra an'ireto mpianatra reto izay mpianatra école La Ruche dia omena encouragement zareo mandeha manao examen. Za mpampianatra ao amin'ny école La Ruche. Rehefa nanontany ireo mpianatra ireo zay dia ozy izy zareo hoe mahafinaritra mora ny amin'ny ankapobeny rehetrarehetra mihitsy fa ny tena nakafiziny izy ireo dia le problème ho ny tena mora indrindra. Amin'ny ankapobeny ngamba ny zareo no afaka mamaly hoe inona sarotra fa raha mivaly tenin'izy ireo dia tsy nisy sarotra fa mbola ny tapany maraina zany dia mora tamin'izy ireo fa ny tapany hariva mbola tsy rehefa avy eo mahita azy dia zareo no afaka mamaly ny fanontaniana koatr'izay satria zareo no nanao an'ilay izy. Izay zany manome manohana hatramin'ny farany dia izay no antondianay aty. Mitotaly 7,340 ny isan'ireo mpiadina manerana ny faritra Atsinanana tamin'ity taona ity izay mitsinjara amin'ny distrika miisa 7 ny 2,770 tamin'ireo no teto amin'ny distrika ny Tomasina voalohany. Ao anatin'izay fanadinam-panjakana izay hatrany fa hiazo any Mahajanga vetivetsika nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana ho an'ny foibe mpanadina ny Boeny nahitana fiakarany ny isan'ireo mpiadina saingy isan'ny nampiavaka azy tamin'ity taona ity ny fisian'ny mpiadina iray tsy misy tanana fa manoratra amin'ny tongotra tao amin'ny foibe mpanadinana Charles Renel Anja Robert Kolo Mahajanga. Manodidina ny 5,000 ny isan'ny mpianatra niatrika ny fanadinana CPE ho an'ny faripiadidim-pampianarana ato anatin'ny faritra Boeny. Eo amin'ny 100 eo ny tany ny fiakaran'isa io raha oharina tamin'ny taondasa. Amin'ny ankapobeny nizotra tamin'ny mpilaminana ny fanadinana teto Mahajanga tapitanana
ary ny nampiavaka azy ny fisiany ankizivavy iray 12 taona mpiadina tsy misy tanana fa manoratra amin'ny tongotra. Ny candidatsika moa azo atao hoe tsy dia nietsika firy 1% ngamba ny augmentation tsy dia nanova zavatra zay 15 000 eo ny isan'ny mpiadina ary ny fanamby napetraka ny fitondram-panjakana ihany koa ahafahan'ireo mpianatra ireo mba mifaly amin'ny fetim-pirenena sy ny ray aman-dreny ihany koa ezahana ny amoaka ny résultat alohan'ny 26 juin efa nifandamina tamin'izany araka fivoriana ny fanaovana tamin'ny ministera ary hitantsika koa moa misy ny isan'ny nampiavaka ny kandidaty maromarina kokoa izay manoratra tamin'ny tongotra hitantsika tamin'ny salle 11 io tena tsara soratra le ankizy ary mankahery ny ray aman-dreny mankahery le ankizy koa amin'ny fianarana izay ataony ka tsy sakana ny fahasembanana isika raha te moa manao éducation inclusive dia mampiditra ny rehetrarehetra tokony ao anatin'ny taona hanao zany fampianarana zany. 7 taona ny zandriny indrindra ary 13 taona ny zokiny indrindra ho an'ny teto Mahajanga ary misy 5 kosa ireo olona manana fahasembanana niatrika ny fanadinana CPE vonombon'ny ry ireto ka titakely ireto niatrika izany fanadinam-panjakana voalohany izany. Vonona be misy tena fa pare tsy mahazo misoma nianatra foana aloha nanomboka tamin'ny herinandro teo iny nianatra foana tao an-trano tsy mahazo mivoaka satria so de maratra rehefa misoma baolina mokany de tsy maintsy mianatra tao foana zay de niezaka tsara satria mbola voasambako tamin'ity analan'izany CPE. Tsara de vonona tsara efa vonona tsara. Inona zavatra natao? Nianatra de nianatra lesona letsy de ny formule sarotsarotra. Inona tena sarotsarotra? SVT. Ankoatran'izay inona mba azoazo? Tantara. Tome Firay aman-dreny ny tetỳ amin'ny bord sy ny manodidina ny foibe-panadinana Charles Renel ho an'ireo ray aman-dreny zava-dehibe tokoa ny fanatrehana ireo ankizy. Maremy mpianakaviana moa tsy ohatra ny andavanandro satria andro ray manandanjako be amin'ny zanaka zany manala CP voalohany zany examen voalohany amin'ny fanjakana dia misy fanomanana be dia be ihany satria mialohan'izay tsy maintsy atao ny zavatra rehetra mba tsy hahatarany sakafo indrindrandrindra mba hanana temps anaovan'ny repos kely izy sy ny mba hafany ihany koa miomana hiatrehany amin'ny après tapany faharoa. Mpampianatra eo amin'ny 700 eo no fantatra fa hifarimbona hitsara ny taratasy-panadinana ireto ankizy ireto manomboka ny alarobia fa 20 ny volana jona etsy amin'ny lycée Philbert Tsiranana ary hoezahana ny amoana ny valim-panadinana mialohan'ny 29 ny volana jona hoy ny tompona andraikitra. Firarian-tsoa be dia be ho an'ireo zanaka zandry niatrika izay fanadina mpanjakan'izay tamin'ity androany fa izay ihany koa no hoentintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy ny fifanatrihan'ireo olona Madagasikara sy ny mpikamba ny governemanta eo ihany koa ny atoy ny fitakiana ireo orinasa mpanao lalana izay mbola tsy nahazo ny volany hatramin'ny androany apahany amin'ny fanadihadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety. Za gasy, gasy tia mandrafitra sy manavao. Za gasy, gasy tia manaingo ny trano. Za gasy, gasy tia mamboly mba ho tsara vokatra. Za gasy, gasy tia mamirapiratra. Ary inona no batianao? Araroty ny asaramanitra, ahafanao misitraka hatrany ireo fihenam-bidy manerana amin'ny magazay Batimax ny 20 jona hatramin'ny 9 jolay. Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary.
menina ny arabatra ny tombo-kilasy tombovavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Iverenantsika vetivety ny vaovao ny fampianarana mialoha ny idirantsika amina lohahevitra hafa indray. Lama amin'ny akabe ny fizotry ny fanadina mpanjakana tao amin'ny farim-piadidim-pampianarana ny Toliara voalohany tamin'ity androan'ity. Maro iray aman-dreny no tonga nanotry ny rozanany tamin'ity androan'ity. Bonhomme Élisée Toliara. Ziadina miisa 420 tamin'ireo 720 sy 703 no tsy tonga nanala ny fanadinana CEPE ho an'ny eto amin'ny farim-piadidiam-pampianarana Toliara voalohany tamin'ity androany ity. Ho an'ireo tonga kosa 7 taona ny zandriny indrindra, 20 taona ny zokiny indrindra ary nahitana ankizy manana fahasembanana miisa 5 menadahy. Amin'ny ankapobeny, ny zotra araka ny tokony ho izy ny fanatontosana ity fanadinam-panjakana CEPE ity amin'ireo ivotoeram-panadinana miisa 4 eto an-tampon-tanànan'ny Toliara. Ny azo ambarany momba ny examen CEPE teto amin'ny Cisco Toliara voalohany dia azo lazaina fa nilamina, nirindra ary tsisy tomika raha ny amin'ny centre N eto amin'ny Cisco Toliara voalohany. Raha momba ny taham-pahavitsihan'ireo zaza nanala fanadinana kosa no sy nateny dia hita ary tsapa fa maro dia maro ireo zaza ny atsika n'itoy examen toy. Raha 3989 ny candidat inscrits amin'ny izao examen CEPE izao dia 86 mondra no absent, soit 2,15% de taux d'absence. Isan'ny olana goavana hatrehina ka mety hisian'ny fahatarana eo amin'ny fivoahan'ny vokam-panadinana ny fahatapahan-jiro lavareny eto an-tampon-tanàna. Famoahana an'io moa zany dia misy paramètre maromaro. Eo ny resaka correction izay ezahanay atao amin'ny fanabeazam-pirenena izay hanafaingana anazy. Fa ny paramètre ijerena faharoa kosa dia eo koa ny paramètre jirama izay somary manano sarotra amin'ny fotoan'ny terenantsika zao satria matetetika ny délestage eto amin'ny district'ny Toliara voalohany. Maro amin'ireo ray aman-dreny no tonga nanotrina ireo zanany tamin'ity androany ity ho fanomezana toky azy ireo raha ny fanazavana. Fanaintanana moa zany tsy maintsy misy ihany fa mila matoky koa satria fomba nihinana ihany nandritra ny fampianarana. Ny anjara biriky ray aman-dreny aloha dia ny fanohanana azy voalohany indrindra mila atao izay ampatoky anazy satria tsy maintsy lalovana iny ary izay sedra foana ny fiainana fa mila mandresy. Dia omena courage foana izy na ny fikarakarana azy any an-trano ary satria tokotelo mahampasa nahandro ny ray aman-dreny sy ny any an-tsekoly. Dia ilay ankizy voalohany indrindra koa ihany koa satria izy ny tompony nanao an'ilay fanadinana aty. Tambitamby avao natao azy dia nomaly, vidia sokola zao tiany, vidia sokola. Iaho mama hina akoho hamaray, vidia akoho, zay dia ataotao. Tamin'ny maraina moa ilay tena fohaziko maray, 5 heures fa ny fohaziko. Fa namana rano vidia soso, tsy mahafihina lahy. Dia mofo zao sy lany. Teraho moa hoe volany zao hoe atany hoe lefa karaha hoe sala hoe hanao fanadina amin'ny université zany CEPE satria sambany examen ataony lahy ka examen officiel ataony. Fa tena mahafinaritra lahy fa maharay aman-dreny moa mitebiteby avao tena mahazaza zay. Fa io tsy maintsy sarona ny tompo fa tsy maintsy ampiany ho afaka avao. Ny faha 15 jona ho avy izao no hivoaka ny valim-panadinana CEPE ho an'ny eto amin'ny farim-piadidiam-pampianarana Toliara voalohany. Tontolo ny fampianarana izay hatrany manome 10 andro ho an'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hamanan'olana mpampianatra pikaroka sy mpampianatra pikaroka eny anivo ny Université n'Antananarivo. Aorian'izay raha tsy mivaly izay fitakiana samihafa izay iroso amin'ny fivorimbe miaraka ireo mpampianatra mivondrona eo anivo ny CSS manerana nosy raha ny fanazavan'izy ireo tamin'ity androan'ity. Daniela Mino Arso. Fitakiana maro amin'izao fotoana no mbola andrasan'ny CSS Ampanantananarivo, valiny amin'ny ministera tompon'andraikitra raha nambarany filohan'izy ireo androany. Manoloana izany, manome fotoana ny ministera tompon'andraikitra hamaly ny fangatahana hatramin'ny 30 jona ho avy izao ireto farany, mialohan'ny iroson'izy ireo amin'ny fivorimbe iarahan'ny CSS manerana nosy. Miandry hatramin'ny 30 volana jona ho avy izao ny vokatra azo tsapain-tanana
momba ny fitakina izay nataony misy maro karazana izy ireo ao ny fandoavana ny vacation ny ora fanampiny ny indemnité de recherche et d'investigation ho an'ny taona 2017 7 ary 2 mitaky ihany koa ny famoahany ny fitondram-panjakana ny tetiandro fandoavany an'ilay trosabe vokatry ny fampiarana ny 3 décret ary anisan'izany ny fiandrasana anireo volavolana didy mpanjakana misy 5 izay andrasana fatratra ho ampidirina eo anivon'ny filan-kevitry ny gouvernemanta tsy ny fitanisana ny dingana nataon'ny mpitondra fanjakana akory no andrasany CSS fa vokatra azo tsapahin-tanana azo raisina. Ny manaraka an'izany dia mitaky famoahana tsy misy fepetra ary tsy misy atakandro anireo syndicat izay nanao fihetsiketsehana ampitoniana teny amin'ny ministera piahy ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy omaly ny CSS. Raha ny zava-misy ankehitriny tafalatsaka anaty krizy laly Madagasikara ho hiatrany ny CSS Ampanantananarivo antony hananganan'izy ireo cellule de crise afahana manafitra sy manarina ny firenena. Araka ny nambara teo dia krizy lalina no mahazo ny firenena ankehitriny. Eo ny tsy fanajana ny lalam-panorenana, eo ny tsy fiainantsika intsony ao anatiny zany hoe fahaleovantena izany satria ny hevitra izay ho avoaka ny CSS amin'ny alalan'ilay cellule de crise dia ny fehinkevitra ahafahana mandinika ny fampandrosoana ny firenena mba tsy hoeo ambany zioga ny vahiny intsony sy mba tsy ny vahiny malagasy na malagasy vahiny no hanapaka eto amin'ity tany sy ny firenentsika ity manomboka izao. Tsehivana misedra olana avokoa amin'izao fotoana ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ankoatra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eo anivon'ny CSS Ampanantananarivo. Mpiasan'ny tselika maro eo anivon'ny ministera ihany koa amin'izao fotoana no mbola miandry ny valin'ny fitakina nataon'izy ireo. Tontolo ny politika no tanterana tamin'ity androan'ity ny tatitra sy ny famaliana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ny fanontaniana izay napetraka ireo olona Madagasikara ministera miisa 20 no voakasiky ny fanontaniana sy ny fangataham-panazavana nandritro fionana teo amin'ny gouvernemanta sy ny olona Madagasikara izay nitontosaina tamin'ity androan'ity. Gaeton Andriatsilavo. Fanontaniana maro ny antefa tamin'ireo ministra mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta no napetraka ireo olon'ny Madagasikara nandritra ny fasafasiny no tanterana teny amin'ny lapany Anosikely androany. Isan'izany ny raharaha manodidina ny toeram-pivarotana sy fivarotana fanafody tsy ara-dalàna, ny fitokonana lavareny eny amin'ny université, ny raharaha mikasika ny teny amin'ny rova farany teo, ny fahatapahan-jiro, ny lavanila sy ny maro hafa. Samy niezaka namaly ireo olona avokoa ireo ministra voakasika izany tsirairay avy. Nilaza ny ministry ny fampianarana ambony raha namaly ny fanontaniana fa 3 andro mialohan'ny voan'ny vatsim-pianarana no misy fitakina ataon'ireo mpianatra. Tsika tsara raha ny famoaham-bolam-panjakana sy ny dingana lalovana momba ny fitantanam-bolam-panjakana dia tsy misy mirakla vita ao anatin'ny 3 na 2 andro izany fa asa efa tanteran'ny ministera izy ireny ary rehefa mahafantatra ny rehetra hoe 3 andro sisa na herinandro sisa dia ivoaka io dia misy ny fihetsiketsehana arak'izay voalazako teo izay. Hatreto aloha ny fahatapahan-jiro manokana nanamafy hatrany ny ministra tompona andraikitra fa ny olana eo amin'ny famatsiana solika mavesatra no olana izay mbola tsy voava hatramin'izao. Raha tsoro fofoy dia nisy olana ara-teknika dia nandalo ny napidina zany ny tsy nisy ny famatsiana dia nidina ambany dia ambany ny tahiry na ny stoky ny solika mavesatra na ny fiololona. Dia rehefa nidina ambany dia ambany izy io dia tsy maintsy taterina avy any Tomasina kanefa tsy ampy ny camion citerne mitatitra an'ireo solika ireo avy any Tomasina fa izay tonga lany izay tonga lany. Nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety ny fiandohan'ny volana jona lasa teo tsy ahivina no efa nitondran'ny ministra tompona andraikitra fanazavana tahaka izany hoe raha tapitra ny volana jona
mety ho tahaka izany ihany koa ve no fanazavana voaray mikasika ireo fivarotam-panafody tsy ara-dalàna valiteny tsotra ihany koa no nomeny ministra ireo oloolona. Misy ny dépositaire tsy manara-dalàna anioany miasany amintsika any anatin'ny any dia tsy maintsy nanao recensement no ministère. Ao anatin'izay dia telonjato sy arivo manodididina eo ny isan'ny dépositaire izay manara-dalàna fa tao anatin'izany nahitana 287 dépositaire tsy manara-dalàna mihitsy ary ny fito zato amin'ireo dia arrêté faux arrêté ny andokafany anazy any anatiny any aresana. Rehefa hita zay dia manao fanarahan-dalàna amin'izay aloha zay ary amin'izao fotoan'izao nefa manomboka mijery ny fanokafana amin'izay zay ao anatin'izay fampanarahan-dalàna izay Isan'ny andrasana valiny sy fanazavana bebe kokoa ihany koa avy amin'ny ministra tompon'andraikitra ny mikasika ny lavanila. Ny lavanila izay tsara ny vokatra amin'ity taona ity ary andrasana ny fampiarana ireo fepetra ho raisin'ny mpitondra fanjakana hoy ny loholon'ny Madagasikara. Malolona dia misy fetrany atraiza rinona ny aso koa dia ny mampitan'izay hitahitany vahoaka zay. Rahantsika mahita fa dia anisan'ny mampitaintaina ny mpamokatra lavanila sy ny mpisehatra anatin'izany lavanila zany amin'izao fotoan'izao hoe ahoana ny mety vidin'ny lavanila maitso amin'ny taopon-tazana amin'ny volana jolay ho avy io ka dia tafapita amin'ny tompona ndraikitra iny fanontaniana napetrako iny ka dia anjarantsika angambany no manaraka ny vaovao sy mamerina ny zavatra voalaza ny andriamatoa ministra teo mikasika ny valiteny zay fa izay fanontaniana zay dia anisany manitikitika ny vahoaka mba hahafahany izy ireo manana toky hoe ahoana mety vidin'ny lavanila maitso. Anomboka ny volana jolay ho avy izao araka izany ny fitaom-piotazana lehibe indrindra ho an'ny faritra Zava, Analanjirofo ary ny tapany amin'ny faritra Sofia. Andrasana ny fanatsarana ny siam-piariana lavanila eto Madagasikara. Raha te hiviny, ministera misy 20 no voakasiky ny fanontaniana, fangataham-panazavana ary fanamarihana nandritra izao fiaonana teo amin'ny loholona sy ny governemanta androany izao. Fandroany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana prototype eo izay karakarain'ny UGD na ny unité de gouvernance digitale. Fifaninanana izay entina ampivoarana ny tontolony nomerika ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Miisa 470 ireo ekipa mandray anjara amin'ny fifaninanana prototype eo. Mahazo loka izay mpandresy ary azevena ihany koa ny ahazony tetikasa famatsim-bola ao anatin'izay Sinela Ranefson. Ho fanatsarana ny tolotra omena ny vahoaka malagasy any amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana no antony nanaovana ny fifaninanana a prototype fa karakarain'ny UGD na ny unité de gouvernance digitale. Androany no natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fifaninanana prototype izay aharitra 10 herinandro. Ny concours prototype zany concours karakaraina eo anatin'ny resaka renforcement na compétence ny agent public any amin'ny administration publique rehetrarehetra ny ministère rehetrarehetra any dia ny objectif an'ity concours ty misy fomba fitenina azy zay hoe service public accès utilisateur final. Ny objectif an'io zany hoe raha misy karazana service ho transformer na de manière digitale dia tafiditra dia hoe ho zavatra sura fa ho ampiasain'ny olona le izy, zany hoe mifanaraka amin'le comportement ny olona ampiasa an'le izy le application fa tsy hoe vita le application dia hipetraka fotsiny eo. Zay zany ny objectif an'le hoe accès utilisateur final le izy. Miisa 470 ireo ekipa mandray anjara amin'ny fifaninanana prototype eo. Nisy ny siasivana izay napetraka amin'ny fifaninanana raha ny fanazavana ary misy ihany koa ny loka ho azy ny ireo hamandrobaka ny fandresena. National zany ny tena cible ny formation ny concours ny taona aloha zany tsy voafetra satria hoe rehefa miasa fotsiny izy afaka miproposer service public ho atsaraina dia efa mety. Fa zay fotsiny condition hoe misy anankiray zany tao anatin'ny ekipa mba efa nanaraka an'le formation nataon'ny UGD amin'ny resaka prototype io. Ny lot efa enina teo ngambany hoe premier prix voyage de formation any Paris toy an'io formation nataony tamin'ny heritaona io zany dia izy formation karakarain'ny le wagon le partenaire anay ao anatin'ny fikarakarana an'ity concours ty voyage izy io zany ahafahan'jareo manatrika formation na design nitoy an'le prototypage any Paris tout frais payé. Raha tafiditra ao anatin'ny vinavinan'ny prodigie le service ho proposena zany hoe be da be ny olona mety ampiasa an'le izy satria misy hoe nombre na utilisateur zany compte be ao anatin'le izy
misy possibilité be ahafahan'ny protéger zany financer an'le izy ahafahan'le izy hotanteraka misy tama manokana hatreto aloha zany tonga dia hoe somary mivelatra be le izy hoe rehefa service public na fanatsarana na efa miexiste le service na hoe fanatsarana fanatsarana service efa misy dia tsy maninona na hoe service vaovao ohatra ny hoe hitatsika teo ohatra ny hoe misy délivrance ana diplôme en ligne ohatrohatran'izao zao proposé ny zareo raha ohatra ny hoe convaincant le izy dia tafiditra. Ny UGD na ny unité de gouvernance digitale no mikarakara ny fifaninanana prototype io izay eo ambany fiahiny nisy ministeran'ny poste sy nisy fifandraisan-davitra ary nisy fivoarana arakajy mirindra izay siatohana nisy banky iraisam-pirenena Ratsahivina. Lafim-baovao hafa iray amin'ireo kompénal atao modely amin'ny fanatsarana ny famokarana ny tsara tanàna Vatomandry amin'izao fotoana izao. Mandidina ny 540 taonina ny voamanga hiakatra ato izay andrasana hiantoka ny sakafon'ireo voafonja. Mandritra ny 7 hatramin'ny 9 volana ezaka izay hotohizana amin'ireo kompénal manelina ny Madagasikara. Hoy ny ministry ny fitsarana sy sady mpitahiry ny tombo-kase-mpanjakana nandritra ny fitsidiany nataony tany an-toerana. Amafisina ny famokarana eny amin'ireo kompénal manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana. Iray amin'ireo toeram-pamokarana tantanin'ny fonjan'ny Vatomandry atao modely amin'izay ny ao Tsara tanàna. Maro ny tanjona amin'ny fanatsarana ny lafin'ny famokarana eny anivon'ny kompénal. Hoy ny ministry ny fitsarana nandritra ny fitsidiana tany an-toerana. Eto zany hoe 90 hectares no terrain disponible dia ny vovolontsika amin'izao zany 50 ny rahantsika nahita teo nisy mangahazo, nisy vomanga ary nisy koa tompon-trondro dia izao moa zany izay ny mety amin'izao intersaison zao dia tapitra indray zany izay dia miditra fambolena manaraka. Tanjona anankiray voaloha mba ampihenana ny volam-panjakana lany amin'ireo sakafon'ny voafonja fa ny tanjona faharoa manaraka koa dia ny hoe mba fanatsarana ny zoan'ireo voapanga ireo indrindra amin'ny ara-tsakafo. Manomboka ny volana Aogositra no vinavinaina hiakabokatra ny kompénal eto Tsara tanàna. 5 taonina isaky ny hektara no andrasana amin'izao fanomboana izao ary tombanana hiantoka ny ampahan'ny-betsaka amin'ny sakafon'ireo voafonja ao amin'ny fonjabe ny Vatomandry. Raha miakatra amin'ny volana Aogositra zany ny vokatra amin'ity kompénal eto Tsara tanàna ity dia any amin'ny voalohany septambra zany tsika dia efa manomboka indray manao an'izay culture de saison zay amin'ny fanomanana ny tany. Dia eritreretina ho ny ray hektara dia azahoana 5 taonina zany hoe 590 taonina zany ny vokatra eritreretina hiakatra eto amin'ity kompénal Tsara tanàna ity. Izay vokatra 590 taonina zay zany raha ho an'ny fonjan'ny Vatomandry dia mahavita 7-8 volana eo eo ao anatin'ny taona anankiray zany hoe ny 9 bolana zany sisa no atoan'ny volam-panjakana amin'izay fotoana zay. Manodidina ny 7,000 hektara ny fitambaran'ny kompénal ananan'ireo fonja manerana Madagasikara. Ireo gadra voasivana aorian'ny fanadihadiana manokana no manatanteraka ny fambolena sy ny fiompiana amin'ireo toerana ireo. Ankoatran'ny kompénal eto Tsara tanàna, ny ao Ambositra, Ambadiboiny sy Andaloasy Antsiranana no atao modely amin'izay fanatsarana ny famokarana eo anivon'ny kompénal izay. Fa nivenina nanao antsoavo ny taky ny volany izay tsy nomeny ny fanjakan'ireo orinasa mpanamboatra sy ampikojakoja lalana. Tsy rarintsony ny zavamisy sy mifampanantenaina pokaty izay atao azy ireo tao anatin'ny rotoana mahery raha ny fitarainana voaray. Gaetan Andriatsilavo. Noho izy ireo voafetra tsy aneo hevitra eo anoloan'ny ministera sy ny toeran-kafa tahaka ny mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana tao anaty efitrano malalaka no nanohizany ireto orinasa malagasy mpanamboatra sy mpikojakoja lalana ireto ny fitakiana ny volan'izy ireo tsy nalohan'ny fanjakana hatramin'izao. Tsy araka ny nampanantenan'ny ministra ny fitatanam-bola ny volana melasa teo ny zava-mitranga hoy izy ireo. Ny ministra izay nilaza tamin'izany fotoana fa afaka 15 andro dia ho voaloha avokoa ny volan'ireo orinasa rehetra tsy nahazo ny volany. Ny tena loza dia ity taoriny fitenenanao iny raha matoministra hoe 15 andro dia tonga avy ny fitoriana avy ny convocation any amin'ny tribunal satria maro aminay ireo nanao chèque sans provision napetraka ho garantie tany amin'ny fournisseur, maro aminay ireo nanao contrat amin'ny banky hoe mandainga anareo fa azo ny volanareo
fampaeo ny volanay teny convocation tribunaly any asika miona zany no mahazo ny akamaroanay reo tompoko amin'izao fotoana zao tsy zaka intsony ny fahoriana sy ny fijaliana teraka izany hoy ireto mpandraharaha malagasy misehatra amin'ny figojagojanany lalana ireto amin'ny mahamalagasy atsika tompoko dia zava-dehibe zany fananana ray aman-dreny fanajana ray aman-dreny zany 70 taona zaho zao miteny zao miangavy mitalao an-tanandroa aminareo tompona andraikitra vonjeo zay fa mijaly raha tsaronao andre matofoloha teny ambotsoroatra dia niteny anao hoe meo fitenenana ny ray aman-dreny inoko fa manana ray aman-dreny toanay zao koa nareo reo raha mato minisitra efa azo amorotevana ka saolahy amin'ny mahamalagasy atsika mba tsonjovo zany ray aman-dreny mitalao an-tanandroa mandady aminareo miangavy fanimbana sy famitena ny orinasa malagasy ny tranga tahaka izao ary mifanohitra amin'ny fampanantenana nomen'ny filohan'ny repoblika araka ny teninao rey andre matofoloam-pirenena mbola verina foana tamin'ny deo 2022 tsy fombako zany amono entreprise malagasy zany nefa raha zava misy amin'izao fotoana zao tena vonony any entreprise malagasy tompoko ngamba tsika amin'ny RN4 route nationale tsy mahita entreprise malagasy miasa fa entreprise vahiny no miofaofany sainy miasa satria tsy natao any entreprise malagasy fikozako zanany lalana zao satria vonoina tanteraka ny entreprise malagasy zay navita nandritra ny 4 taona zay ny fitondrana ny fandimby-tao zay ny entreprise malagasy tompoko ny tena nahavita tao ary tamin'izany 0 lavaka ny route nationale atreto raha ny loharanom-baovao azo ny 10 isan-jato n'ireo orinasa mpanamboatra sy mpikojakoja lalana no mbola tsy nahazo ny volany isan'ny nampitaraina ireo orinasa nitaky ny volany raha tsy ahivina ny tsy fisiny mangarahara tamin'ny fandoavana ny vola ka izay orinasa vitsy anisa raha mitamin'ireo orinasa tsy nahazo ny volany no notsongain'ny mpitondra fanjakana ka nomena vola dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena ny fanesiny tifitra misily nataony tafika rosiana natao Ukraine omaly nandritra ny alina risana hitan'izany ny Kiev sy Zaporizhia tsy mbola nisy hatreto ireo ainana fohy ary akantatitra avy ampitandro ny filaminana ary maro tamin'ireo fitaovana no voapotiky ny fiarovana anabakabaka l'Ukraine. Saika hita tety tsy teroa ny hidaroka bomba tao Ukraine omaly alina tao andrefa ny tanàna ny fipoaky ny bomba no nanaitra ireo mponina tao Lviv any amin'ny 70 kilometatra miala ny sistany ao Pologne mbola tsy voakasiky ny fanafiana rosiana i Lviv tao amin'ny tanàna ny Kiev ihany koa dia voatosika ireo tafika ukrainiana sy drone mitondra bomba rosiana avy amin'ny toerana samihafa andro vitsy mialoha efa niomana tamin'ny trangan-javatra tahaka izao ireo tafika miara ny Ukraine voatafika andrenivohitra tahaka izany ihany koa ny ilana tsinanana izay nahinona anjomarana neno nandritry ny alina nisy olon-tsotra vitsy namony ihany tao amin'ny faritra Samit amin'ny sistany rosiana ary nisy ihany koa ireo zaza naratra tamin'ny tanàna hafa araka ny voalaza ny mpandrindra ny tafika ukrainiana ireo foto-drafitrasa mpifandraisana ao Ukraine no nikendreny Rosia ary koa ny toeram-pamokarana nanamafy ny etamajoro ukrainiana fa tamin'ireo drone miisa 30 nalefa ny Rosia omaly alina ny 20 amin'ireo no napoakan'izy ireo tena mpanodinana avokoa dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarahantsika amin'ity alina ity naizanaiza misy anao hankasitrahana ny safidinao tsy nisaraka tamin'ny fahitalavitra kolohatrany tao anatin'izay ora ray mahery ny tondrana ny fampalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny rapitsony ary tompo klasy tovovavy aloha matompo
algo manaraka ny izo algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary vous a présenté ny vavao 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.